Zava-dehibe eo amin'ny fikarakarana ny fifidianana ny fahaizana mikirakira ny sehatry ny informatika nomena fiofanana ireo tompon'andraikitra eny anivon'ny distrika sy ny faritra izay mitana ireny andraikitra ao anatin'izay tontolo ny informatika izay mba hatomombana araka ny tokony ho izy ny fizotran'ny fifidianana amin'ny fotoam-pifidianana manaraka toy izao ny tadim-panazavana. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany maraina teny amin'ny bus Ankorondrano ny atrikasa fampiofanana ireo lehibe ny fitoerana informatika eny anivon'ny distrikta sy ny faritra ao anatin'ny Rantsamangaka ny Seny. Ireo teknisiany amin'ny fikarakarana tosaina no tefan'ity fampiofanana toa ny firenena mikambana ity. Oracle dia logiciel efa ampiasaina sehatra maro maneran-tany dia manaraka an'izay teknôlôjia vaovao zay zany tsika satria io zany dia tena mahazaka ataontsika hoe base de données mavesatra dia mavesatra satria efa manomboka mitombo ny isan'ny mpifidy eto amintsika ary eo ihany koa ny fikirakirana n'ireo le base de données hafa dia everina hoe zava-dehibe zay. Ny faharoa eo amin'ny lafin'ny sécurité dia azo antoka kokoa zany ny base de données apetraka ao anatin'io logiciel Oracle io. Midika zany dia ampitombo kokoa ny fitokisan'ny mpiantsehatra amin'ny raharaham-pifidianana ny listim-pifidianana izao fivadiantsika makany amin'ny logiciel Oracle zao amin'ny fikirakarana ny listim-pifidianana. Ny fanangonana sy ny fikirakarana matiana ny listim-pifidianana azahoana fifidianana mangarahara saikeny rehetra no tanjona amin'ity fampiofanana ity. Ahatra 3 andro ny atrikasa fampiofanana ary tamin'ity androany ity dia nanolotra fitaovana entina miatrika izany fanatsarana ny fikarakarana ny listim-pifidianana izany.